tsisy olona bokinao amiko hoe ndeha hitazona anao fa par contre je n'accepterai pas hoe anao voalohany hoe tsy ho vita hatramin'ny farany. Mbola tsara jiaby ho an'izay magnaraka fandarana eto amin'ny canapé jaune. Invitentsika niany madame mahafinaritra be miasa amina resaka épilation dia andalindaliny kokoa amin'ny resaka zegny atsika niany. Bonjour. Bonjour Tasiana, faly tonga eto amin'ny canapé jaune androany a. Miarahaba antsika rehetra izay mijery fandaharana amin'ity androandroany ity a. Coucou. Madame Maya mihitsy saigny. Ny tena anarako tsy misorona motosa mi Mayenne fa le Mayenne mo sarotra varotana be dia natao an'le Maya, moramora kokoa Maya, sady raha ohatra hoe anao recherche nareo dia iza mo aveo Maya c'est fa olo jiaby magnantso anao ohatra hoe an-tragno na ohatra Maya ok dia nankory nidiranao tamin'ny sehatra hoe hanokatra salon na épilation zegny efa hoe tagnaty menomeninao laiky fela hoe zegny eo asanahy sa inona vieny hoe anao nagnano asanao? Non tsy izay mihitsy nieritreretiko tamin'ny voalohany fa raha nieritreritry dadanera dia ho lasa vétérinaire mihitsy ny ahako satria za tena mahay mikarakara biby be fa rehefa lelehibe moa zany dia lasa mpiasa ny call center izay ataontsika rehetrarehetra amin'izao fa eo ampanaovana appel eo atanosika oviana ary avy tafiala amin'ity asako ity dia tao anatin'izay moa manana mpiara-miasa izay manao épilation kokoa izy any amin'ny esthéticienne dia io mpiara-miasa amiko io no niteny amiko hoe zangy ho izy misy infection urinaire foana izy isaky ny avy manao épilation jusque hoe tsy normal ao azany fa ao an-trano ao efa manana chauffesira izay tokony ho ana dia tsy nampiasaiko ilay satria za tsy afaka manao ny ana rery dia osika hoe ao fa ataoko ilay izy fa zaho efa mahay tamin'izay mbola tsy nahay mbola tsy nianatra feky anao mbola tsy nianatra tamin'izay dia niraisiko izy dia tonga dia nety tonga dia nahay kobay voalohany efa nety 10 sur 10 dia izy koa olona matahotra be zay fa rehefa zany nandray anazy dia c'était bien jusque ok dia nanomboka tamin'io ohatra hoe misy mpiara-miasa ka mbola tsy lany ilay sira nividiko tamin'izay satria nisy sira perle zay nividiko dia mbola tsy lany dia mbola nisy mpiara-miasa tao aminay jusque ao fa ataoko ohatra izany dia nataoko foana dia nety amin'izay ilay izy dia tao anatin'izay moa vadiko azo atao hoe anisan'ny zany asa tao amin'ny tana Waterfront dia izy miandry ana foana izy rehefa miasa dia tao nisy mpivarotra sira sady mpanao formation intercosmétique Madagascar dia nosisany taony hoe andao amin'izay ianao atao professionnel aussi izy dia za mbola teny tikôly ty any fa ok nanao ihany satria izy moa no pays an'ilay izy tamin'izay dia nataoko ilay izy fa avy eo tena lasa c'est devenu une passion dia zay dia nianatra zegny anao sa nianatra manokana mihitsy niala tamin'kaly zegny anao nianatra maloha vita fianarana zegny vao nanokatra salon zay vao nanao tao amin'ny intercosmétique dia zay vao nahazo certification hoe afaka mampiasa ny cire épiloderme zay tsy afaka ampiasain'ny esthéticienne rehetra raha tsy efa mandalo formation amin'zareo dia zay tsy natatra anao hoe tsoza antegna no salon épilation ty nefa tamin'kaly maso par mois fô nefa araiky salon ty mbola tsy hay tsy natatra anao sa hoe essayeko fô maloha hoe tsisy hésitation zegny anao zangy tsy nanokatra épilation mihitsy lay tiako volagniny zegny tsy natatra anao tamin'ny hoanao hoe niala asanao no ny araiky nefa i araiky mbola vo idébute anao za tsy niala fa voaroaka zegny mozy everiko hoe non proposeny ramse igny nialanao zegny coly nagnanaovanao hafa tsy
voaroka foana en fait satria manana caractère somary avy feoako zany de mafimafy de be voka koa moa tamin'izay de zay de tsy maintsy tsy afaka mipostule raha nytiako nireo postule col foana fa efa nanomboka ny angeza amin'izay ny kiboko teo amin'ny 5 mois teo de tsy afaka après ale voaroka zany tsy afaka nireo postule tsony satria efa hita ny kiboko de tao anatin'le 5 mois de mbola misy 4 mois zany sisa reste de le 4 mois reste iny no nanao an'le épilation rery fotsiny de teo amin'izay niditra le vola de lasa tsy tafaverina col tsony ary tsy verina col tsy hagnano akeo de magnano raha afapaka épilation maiasa tegna le hoe épilation fataonao manao visage manao soin de visage de massage en fait tena haiko tamin'izany aloha de massage fa tsy za moa tsy nandray massage tsony mihitsy fa efa feno le épilation na efa fitsika hagnano koa zany tegna ny massage aminao raha tegna tiako de zegny ataonao ke izy zegny amin'ny resaka tarehy de épilation zay épilation de onglerie de manao volo frisé brushing satria manana ekipako maya épilation amin'izao de tamin'ny 2000 firma nanomboko hoe nanokatra azy nanokatra le maya épilation salon salon 2023 4 farafarany taona teo ngambany hiditra 2024 hiditra 2024 zay vao tena hoe nanokatra le salon le hitanareo fa nanomboka 2000 firy nandray olo ohatra hoe an-tragno nanomboka 2000 legna niasa tavikaly zay zay nanomboka ndrese nanomboka 2022 satria za 23 ans nanomboka nanjanaka ok de ino mampiavaka maya amin'ny olo sasany magnano épilation regny satria efa karazana hoe maro lazaiko hoe efa mahay maro olo magnano épilation eto zegny ino le hitanao hoe mbo mampiavaka elanao fô zegny amin'ny sasany za aloha tena zavatra tena anisany tena hoe nakasika ny fokony hitako hoe tena mampiavaka anahy za tena mavita hoe nisy olo anankiray izy nanao tany amin'ny hafa nandeha tamin'olona be dia be de lasa fidèle aminahy zay zavatra zany hitako hoe tena mampiavaka mafiera satria isako vita le izy de aika tsy naraha rekory mahazo an'izay foana zany de hitako hoe sady za koa manana karazana sira be dia be akoatrin'le piloderme deo manana an'izay Peron Rugo zay koa de rehefa mahita an'le zay misy moa zany le concept hoe misy moa zany karazana prix ao amiko fa parfois ampandeferiko le izy satria hitako hoe rehefa tena sensible le olona mangalatra amin'le piloderme ihany anaovako an'le peau sensible de certes moa zany le izy hoe comme business rehetrarehetra fa le izy tsy ataoko an'izay fa tena misy continuité an'izany ny zavatra rehetrarehetra de mety hoe tsy le olona iny amin'ny volana hoe tokony vidy le izy fa oneran'ny tompo zay ok de aloka anao mandray olo hoe karazana hoe misy consultation ohatra hoe mbozagna elo hoe anao ty tokony magname conseil anao sa ka fa client racing foana ohatra hoe za matoka avany hoe ohatra hoe misy pon'olo zegny efa lazaiko hoe ohatra anao zegny afaka mivolagna hoe repos hely malonao fa ponao ty somary zao sa ka fa avy de ataonao sa sady magname conseil maya hoe zao azonao le consultation tsy direct magnano zegny fa mba mandalo hely consultation mankory pona ty mety sa le izy aloha mety foana tsisy hoe tsy mety satria ny hoan'ny tena hoe zazakely be fotsiny hoan'ny parents zay mijery anahy amin'izao émission zao miconseiller foana hoe satria tsy maintsy misy parents foana miconsulte hoe manontany hoe zanako ve afaka manao za zany miconseiller foana hoe raha fa mbola afaka ohatra hoe tapahana ohatra na fa tsisy rasage fa raha ohatra hoe mbola afaka tapahana sy ohatra zay aloha de aleoloha zay vao tena miditra any amin'le resaka sira sy ohatran'izay fa en tout cas ny olona rehetrarehetra afaka manao daholy de za mahita foana ihany hoe misy moa zany sasany efa tenenin'ny gynéco hoe za mahay efa tsy mahazo manao épilation tsony ty ataovy ihany aloha de za zany eo tena il faut que tena hoe mandeha tena pazapa tena sy vai le izy hoe tsy afaka raha manontany anazy zao tasiana hoe adiny firy manao anahy
nefa tsy hitako de tsy afaka tena hoe adiny firy fa arakarak'izay po eo ano anaovako hoe adiny firy ianao na adiny fosy satria misy fotoana io tena asoroko 5 par 5 même pour ne pas casser la peau de zay. Ok, tsara fantatra zegny. De amina réseau ndraiky marobe zao tegna le hoe marobe mangala ohatra hoe abonné amin'ny resaka imagen'olo magnano épilation maillot regny. De fa tagnatin'zegny zao maia hoe tagnavoaka asan-tagnananao anao sa hoe tangala abonné satria isaka olo magnano mipublier sary zegny amin'ny réseau ko tsy maintsy mahazo critique hoe tsy maintsy marobe zegny raha négative de fa avy niaigny zegny maia hatreto indre mandeha fa zay indray tena hoe c'était fait à la demande du client fa hoe ohatra hoe tsika sindry zao de allez on le fait une fois pour voir un peu de natao le izy de ho ana personnellement aloha tsy tiako le izy na tsy hoe tena efa hoe mangataka angamba le client hoe andao atao fa zage le zaho mihitsy ny tiako ampitaina am'le olona le za miresaka fa tsy le asa tanako satria ny asa tanako efa rehefa miresaka de mety matoky ana le olona zay fa tsy le tena asa tanana loatra. De tamin'ny sary zegny nankory niagnanao critique jiaby auteur jiaby le commande nivalianao sa zavanao te tsy namaly maia nijerevako le hoe bon mampalahelo izy misy ny olona sasany afa amintsika vehivavy mihitsy le latseny fa vehivavy tena ohatra hoe za le esthéticienne de mahita le zavatra toska hoe wai fa ahoana tsisy an'izany hoe io fa tsisy olona imperfection hoe tena imperfection ny anazy hoe tsisy imperfection ny anazy na ohatra an'izany tsisy an'izany hoe to de hoe fotsy be na hoe ohatra zany de nefa misy olona tonga de hoe tin foana matetika rehefa hoe io zany monsieur io de tin foana matetika nefa za mahita hoe ny tsirairay samy manana imperfection fa le izy akeko hoe misy mijador be deabe le commentaire anao rehefa aveo misy mikakakaka be deabe fa tena zay ve le sisa am'le malagasy lasa ohatr'izay ve le tanjontsika ao anatin'le izy mba hisy j'aime be deabe le commentaire ve hitahitan'olo de zay fotsiny mampalahelo kely anao anatin'izy fa en tout cas le izy tsy mitouché ana satria fantatro fa ianao hoe tsisy à quoi s'attendre ary amin'ny resaka épilation za personnellement za mbola tsary nagnano fa hoe misy karazana hoe anesthésie sa hoanigny manta oui misy le anesthésie en fait zay koa ny tena hitako hoe tena mafy ana any amin'ny resaka manipulation satria oui nareo mety mieritreritra hoe mila crème mihitsy fa raha ataoko hoe za mamoaka an'le crème raha de asiko soratra hoe maya épilation de ataoko hoe crème anesthésion maya épilation hosorako aminareo fa tena tsy maheno marary tokoa nareo nefa mety hoe tsy ny crème miny le anesthésion fa le za manipuler an'le cerveau anareo tsy concentré any amin'le marary satria le averiko indray hoe tsy physique fa le ny olona rehetrarehetra miteny sy le vao mantanitany foana ianao hoe marary ve fa tsy nanontany ianao iza kely nandray anao de zay le izy hoe oui ça existe de le izy atao hoe anesthésie verbale fa tena oui ça marche vraiment de za anisany mampiasa an'izay ary tena mahay an'le izy ok de fa avy nisy olo zegny nagnano épilation taminao tsy vita jusqu'à tamin'ny farany tsisy kosa mbola tsisy tena tsy nisy rehefa tonga amina de fa tonga amina ianao zay saika tota hoe tsisy olona bokina ho amiko hoe le tazina anao fa par contre je n'accepterai pas hoe ianao voalohany hoe tsy ho vita hatramin'ny farany satria miezaka tena en tout cas je donne le meilleur de moi-même ao anatin'le izy hoe vitako hatramin'ny farany ary mba hoe tsy tena hoe inona nemotro anao hoe tsy anao tsony za ko naneny hoe misy olo za tsy mavita jusqu'à fa antsasany ajanogno hoe makako loatra ajanogno ty ok de tagnatin'ny resaka nanokatra salon zegny ino pire expérience nandalovanao tao anatin'ny nanokatra salon tsy nisy fa le à domicile zany nisy à un moment donné zany ianao tsy maintsy hoe za moa zany hatramin'izao mbola manao à domicile foana fa tamin'izay fotoana izay tena niendrikendrehana hoe nangalatra puberon
publieko tamin'ny Facebook mihitsy moa le izy fa tena narary be mihitsy foko hoe rehefa miteraka ary dia osika hoe biberon inona ary zany lazain'olona fanangalariko hoe lavo be zany parce que elle m'a bien dit que je l'ai volé genre hoe nisy caméra zany tao an-tranony dia za mihitsy nakandeha izy mivaly toko mbola anjery entako za mbola anjery entako ka hoe latsaka tao anaty entako le biberon fa tonga dia mipublier tao anaty Facebook mihitsy izy hoe aza maka olona domicile tsono izy izy fa mpangalatra reny tamin'izay nefa tsy hitako hoe ina zany le preuve afantarany hoe zany nangalatra an'le izy nefa n'le izy zavatra tsy nataoko ary en plus biberon te biberon ohatrany ahoana le hoe lafo be tena hoe fa nalahelo nalahelo an'izay ramatoa zay fa bon izy moa tsy nirapelle zala izy moa bloqué ny vadiko mihitsy hoe tena tsy inacceptable le zavatra nataony fa zay ngamba ny tena hoe pire pire souvenir de ma vie en tant que esthéticienne moa zany dia anao ke zegny miara-miasa amin'olo sa anao fa migery salon anao atreto aloha mbola zarery fa manana ekipa fotsiny hoe miara-miasa amiko manao an'le volo sy le frisé sy le make-up sy le rehetrarehetra karakory igérenao fotoagnanao hoe ka ohatra hoe misy le à domicile misy le amin'ny salon ka zay ny teneniko foana hoe tsy le izy tsy sur rendez-vous hoe l'épilation tsy sur rendez-vous fa mandefa message kely amin'ny Facebook foana hoe maiasa andalo ianao akao dia za atona hoe manao domicile vetivety efa miverina dia ohatr'izay dia miteny amin'ny Facebook na miantso kely fotsiny dia za mandray foana dia za koa mandray foana manomboka amin'ny 5 sasany maraina jusqu'à 22h le soir dia firy heure de temps ake minimum anao nagnano épilation maillot dia firy maximum hatreto 10 minutes avant 10 minutes kosa aloha hoe oui 10 minutes efa zadraka donc tena igny rehefa tena atao matetika le olona dia vetivety tena hoe kay vetivetsika androany fa tena misy moa zany tena 1h30 aloha io foana 1h30 kosa aloha maximum mais pas au-delà 2h kosa aloha c'est trop long ka ohatra hoe mivolagna aminao za hoe ino tena tsipitsipinao amin'olo agnano épilation karaha za moa zegny mataotry izy hoe ino karazagna raha mivolagninao hoe verbal raha jiaby voanao dia ino tena tsipitsipinao aminjare karaha za moa tagnano fa saigninao mihitsy mivolagna hoe marary izy akory en fait ho anahy manokana en tant qu'esthéticienne quoi aza miala amin'ny fomba nitolo tsika manko misy ny atao hoe fivoarana dia ny rasoara metipety mibika tsy haiko izy an'izay mijery anahy fa nytiako tenena hoe reny ao anatin'ny fivoarana daholy par contre misy partie kosany tokony mba hajaintsika hoe atreto ihany ty tsy ataoko any amin'ilay partie anankiray ohatra dia ny fomba nitoloka ina ninona rehefa nanala volo izy taloha tsy nisy ny ety tsy nisy ninona dia izy zany soana fa par contre nety le izy dia le izy koa tsy ataony matetika koa ny olona za zany tsy miteny rehetrarehetra mihitsy hoe atao foana le épilation isaka 3 semaines manaova fa za tena miteny hoe ilaitsika io volo io matoa izy eo amin'ny partie anankiray ilaitsika io ary tsy za mihitsy anisan'ny tenenareo hoe atao foana le izy fa mety fa za raha faly misy olona 5 mois izy mavita hoe tsy manala volo fa ampoany io je vous dis tena tsara ary za tena matetika hoe arakaraka ny anasitsika zavatra foana hoe inona mampahazao antina mampavomaily izy satria io zavatra io tena zone sensible tsy tratra amin'ny masoandro dia tsy mafy io po io satria io zavatra kely fotsiny dia possible hikase ale izy dia zay fotsiny zay zany zavatra hitako hoe amin'izao moa zany tsika miezaka foana hoe misy fivoarana fa za mahita hoe nitolo noendry dia matoa zany zareo nanana an'izay zavatra efa hoe nisy an'ilay fivoarana fotsiny hoe lasa za manao an'ilay izy mahatonga na hoe lasa za manao an'ilay izy satria na efa nataonao rasoara le izy dia lasa goda le fotin'le volo par rapport an'ilay hoe tokony hoe anao retour au naturel n'ilay volonao zany za zay mahatonga an'ilay izy hoe zany manao an'ilay izy satria raha ianao manao an'ilay izy marary le izy même moi j'arrive pas à le faire toute seule secret fa pour vous dire ouais
tsy le izy tsy afaka ataonao rery ary aza hoe andeha any amin'ny esthéticienne ianao ndeha andramako anankiray aloha tsy toko enoko degré non je vous déconseille de faire ça satria lasa tena tsy andehany tokoa nareo raha nareo rery ny anao an'le izy fa aleoloha professionnel ny anao an'le retour au naturel an'le volo anify a dia anetrano amin'izay nareo feu vert afaka manontany anao nareo inona epila ohatrany ahoana ny sira ampiasaiko je vous donne tout za tsy manafinafy nininy zany hoe afengiko ny anahy sirako ny ahy tena miratanao amin'ny salonko mihitsy ny sirako ary afaka mbola manoro anareo ary raha hoe tonga hatrany nareo dia miaraka amin'ny vadinareo dia atoroy an'ity vadiko ity maia ohatrany ahoana nanaovako ny épilation je suis partante tsy manafy tsy payant zany zavatra zany ao amiko ary amin'ny resaka sira tsy mandafy maia tsy mandafy Intercosmétique Madagascar pour toujours. Ok, dia aiza tany misy maia satria maro olo izake amin'ny raha ty dia tsy mahay hoe aiza tany misy maia ambolikandriny eo amin'ny tsena aloha dia eo akaiky mosquée vao midina amin'ny escalier midina any ambany iny dia misy terrain fampidina koa ngeza be zay any ambanimbany any dia tonga dia izy le trano mbola tsisy plaque aloha izy hatreto fa satria efa tonga ho azy le olona fa anisy plaque mihitsy mahafa mbola tsy zao aloha fa tsaratsara magnantso zegny ya tsaratsara manantso. Ok, merci Amaya nantsovigny tsy salasala ato amin'ny canapé jaune avec plaisir. Dia zay misaotra betsaka ho an'izay nijery dia veloma daholo. Velo.